Manoloana ny fanolorana ny anaran'izay Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta araka ny filazan'ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny dia mbola anatin'ny fampiharana ny lalam-panorenana ny 4e République izao fitondrana izao. Noho izany dia takinay ny hanendrena ny Prime Ministre vaovao avy amin'ny tolotra omenay vondrona Irmara. Sika rehetra miaraka amin'ny andrajoelina mba ho fanajana ny andininy fahefatsa amby 50 ny lalam-panorenana. Ho fampiarana ihany koa ny fitsipika anatiny antenimieram-pirenena raha araka ny andininy faharoa ambin'ny 70 ny lalam-panorenana dia ireo solombavam-bahoaka zay niala tao anatin'ny vondrona Irmara dia tsy manana zo mbola hiditra na hanangana vondrona parlementaire hafa intsony satria voalaza nio andininy faharoa amby 70 io ny fepetra rehetra miharitra amin'izay solombavam-bahoaka tonga am'izany. Zany hoe rehefa niala tao anatin'ny vondrona Irmara dia mipetraka ho non affilié ireo solombavam-bahoaka zay niala tao anatin'ny vondrona Irmara zany. Koa arak'izany dia mbola ny vondrona Irmara no mitana ny maro anisa eny anivony antenimieram-pirenena. Koa iverinay ary takinay ny tolotra avy aty amin'ny vondrona Irmara no hanendrena ny Prime Ministre vaovao lehibe ny gouvernemanta raha ny lalam-panorenana no hajaina sy mbola ampiharina eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ohatra ka misy ny tranga ka tsy mitazona izany intsony ny Irmara dia misy tranga telo azo atao amin'izay fomba fanolorana ny Prime Ministre zay. Ny tranga voalohany, raha ohatra ka misy majorité na parti politique na groupe de parti mivondrona mitambatra ka mahafeno majorité absolue mihoatra ny 50 isan-jato dia afaka manolotra ary fahefan'ny filohan'ny fanavaozana ny manendry amin'izay atolotryn'io antoko na vondrona antoko zay mitambatra ao anatin'izay groupe izay. Tranga faharoa, raha ohatra ka ny vondrona zay misy ny mpanohitra no afaka koa misy groupe na indépendant na groupe parlementaire hafa mitambatra miaraka amin'ny opposition dia afaka manolotra ihany koa zay ho anarana Prime Ministre zay hitendreny filohan'ny fanavaozana. Fahatelo, raha ohatra ka tena tsy misy ny vondrona mahafeno fepetra an'izay voalaza rehetra zay dia ny groupe parlementaire mazava zany ao anatin'ny antenimieram-pirenena dia tsy maintsy miroso amin'ny marimaritra iraisana, izany hoe ekeny rehetra ny Prime Ministre zay atolotra hisafidiana ny filohan'ny fanavaozana ary fahefany ny manendry an'izay Prime Ministre zay. Zay zany ny zavatra tianay ambara manoloana ny fanehoan-kevitra maro isan-karazany mikasika ny ho fanolorana ny anaran'izay lehibe ny gouvernemanta. Ko raha lalam-panorenana no ampiharina dia zay voalaza zay zany no tokony hirosona ho fanajana ny lalam-panorenana zay mbola ampiharina eto amin'ny tany sy ny fanjakana.